eto ampijerena ny vaovao maneran-tany, ny vaovao mifehy zao tontolo zao, ny fiarahamonina, ny géopolitique, diplomatie, problème ny Sahel, eto Madagasikara, manoloana an'izao toedrara mamay zao dia zay jerenao rehetra zany dia mahatsiaro an'ilay teny Jesosy zay hoe miara-misento izao tontolo zao miandry ny fananganana anaka. Ary tsy zany ihany fa rehefa nieritreritra nisy dia ty teny ity no tao an-tsaiko dia mba hozaraiko kely aminareo dia mba hozaraiko kely aminareo ny impression-ko Matthieu toko 4 ny 9 sy 7 misy an'izao teny zao ny anaran'i Jesosy. Ary ny devoly nitondra azy zany hoe Jesosy zany indray nakany atendrombohitra avo dia naneho azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo zao mba amin'ny voninahiny dia nanao taminy hoe izao rehetra zao dia homeko anao raha yakoko anatrehako ianao. Malaza an'ilay zavatra andresahako teo ity zany hoe ny devoly eto zany dia ray milainga aloha. Raha milainga satria misandoka fahefana izy hoe omeko anao zao rehetra zao raha miakoko amiko ianao. Zay ray fa rehefa nandinika koa hoe fa maninona moa izy no mahasahy ny teny hoe omeko anao zao tontolo zao. Maninona izy mahasahy miteny hoe anahy zao rehetra zao. Na dia fantany aza fa Andriamanitra eo alohany eo ary malala fa mandainga izy. Raha ilainga. Dia andenga jerentsika ilay teny teo dia izy hoe noentiny teny ambony izy dia nahita izao tontolo zao mba amin'ny voninahiny. Izany hoe ny zavatra hitan'ny masonao mamirapiratra mirentireinty fahefana ny zavatra rehetrarehetra ny tetanty zany dia mifonctionne ary miodina amina zavatra anankiray dia ny langa, le mensonge. Ny moteur na ny lasantsy na ny tsy haiko hoe kérosène mampandeha n'ity tany ity ny fonctionnement ty tany ity dia langa. Ary zay no mahatonga ny devoly samy teny hoe omeko anao zao satria izy nefa nanome virus de hoe le monde fonctionne avec le mensonge. Dia mety hiteny ianao miexagéré ianao rapasa. Mila manana jereo fotsiny zava-misy jereo ny zava-misy. Matoa apetraka la loi d'omerta, la loi du silence, zany hoe tsy misy toerana ho an'ny fahamarinana eto amin'ity tany ity. Ary raha tsy mijouer le jeu ao anatin'ilay lainga ianao dia tsy mahita ravina avaratra eto. Lainga no mampandeha ny fiarahamonina. Na jerentsika amin'ny lafiny sosialy fotsiny aza ohatra zany hoe ny resaka diplomatie zany tsy hoe mahalala dao ny atao hoe diplomatie zany dia resaka fampandrinadrisa fa ny mila manao marimaritra iraisana mba azahoanao ny anjaranao zany hoe lainga zany. Ny ao anatin'ny fiainam-pianakaviana fiarahamonina manao simulation mba tsy hatsorena ny ankilany dia manao modomody tokantrano modomody mifonctionne mba ho tazan'ny olona fa hoe malamina tsara nefa ny vao mikato le varavarany trano io dia tsy misy mandeha amin'ny laoniny ao fa ny paraître ety ivelany ho aseho amin'olona dia izay zany. Donc raha ilaina ny mandanga mba hanehoana impression fa mandeha dia manao an'izany. Langa ny zava-misy eto nivon'ny tany sy ny fanjakana izany tsy mahalala ny zavatra marina fa dia samy mody fanina samy mody adala daholo. Io le hoe secret de polichinelle. Le secret de polichinelle fantatritsika zao fa hoe tsy marina io fa samy mody gisa daholo satria izay mety ka tonga amin'ilay fiteny fa ilany no izy zany hoe tsy misy toerana ho an'ny fahamarinana fa ny lainga no fonctionne. Noho izany ho an'izay tea afaka mba tea hita ny anjara masoandro dia tsy maintsy mijouer le jeu ianao ary misoa tsy manana soa anao soa ianao martiora amin'ny foto-kevitra hijoronao dia ampijalijalian'ny olona ianao soa ianao tu joues le jeu mazava ho azy ny ankabeazantsika dia mijouer le jeu
ka tsy mahagaga raha miteny Jesosy ao amin'ny Matthieu 5 amin'le la liste de béatitude le hoe sambatra iny sambatra zay enjena noho ny amin'ny fahamarinana satria lasa objet rare zany fahamarinana zany tsy zany tsony no atao hoe valeur fa raha te mba hanana maizazy anao dia tsy maintsy amidinao ny fahamarinana zany hoe zay zany le zava-misy de tsy hoe kory anao dressé tableau maizina fa milaza ny réalité aloha tsy handainga fa ny réalité no aseho manoloana an'izay zavatra zay dia izay indrindra no mahafahazavana antsika eo anatrehan'izao tontolo zao lay fahazavana kely zay entitsika iny mety tsy de manahoana kanefa ny azadino fa rehefa misy jiro kely anankiray mirehatra imagine hoe le olona le mandeha very any akodaoda de inona ny espoir sy ny fanantenan'le olona rehefa mamatazana izy ry misy trano falafa kely tsy de manahoana fa misy setroka mivoaka eo misemine misy hazavana de velona ny fanantenany hoe iry mba misy fahazavana dia na dia reraka aza de atao zay tongavana eny izay ny rôle antsika ho fahazavana mety kely tsy de manahoana mety hiteranao ka ny manodidinanao nefa aizina sy ny lainga ilaina ny fijoroanao amin'ny mazava kely io satria manome fanantenana na bouffée d'oxygène farafaratsiny ho an'ny olona zany adiazakivy aoko ho fahazavana na dia manepotra aza ny aizina manodidina antsika samitain'Andriamanitra